Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Amin'ny finoana ny fisianao tanteraka ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina no anatonanay anao amin'izao maraina zao. Ary anateranay ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra ho anao satria mendrika anao loatra izany. Misaotra satria betsaka ny fitiavanao anay ary anisan'izany azo tsapaitana zao fahavelomana zao rehefa avy namakivaky ny alina izay. Alina izay tsy nadraisanay fanantenana ny ovela raha tsy teo ny fahasoavanao. Alina izay anjakan'ny satana ihany koa kanefa alina ihany koa namezanao anay hery vaovao hiatrika ny andro androany. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra raha mbola tafahoana indray ankehitriny handreny hafatra ao satria isan'andro ianao dia miezaka hanafatra anay, hanambara anay ny lalana tokony hizoranay mba tanteraka anay eto amin'izao fihazakazahana zao ka tratraranay ny fanjakanao. Ka na iza hapetrahana anao ankehitriny dia efa fino mino Jesosy fa efa notonononao sahady tamin'ny tsirairay isan-tokantrano ny fiadanana ary ny fahasoavana. Ary ilay satana izay manapotika ny fifandraisana kosa dia didina tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana handray anjara feno amin'izao fampianarana tolotra ho anay izao. Dia misaotra betsaka Jesosy, misaotra Tompo malalo amin'ny anaranao feno no ametrahanay an'izao fampianarana sy fitaizana izao. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny bokin'ny Efesianina toko 4:7 no vatsy omeny topo atsika. Efesianina toko 4:7. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny finoana amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Maro ny zava-miseho nentin'ny valanaretina Covid izay nanenika an'izao tontolo izao iny. Anisan'izany ary tena nalaza mihitsy ny teny hoe marefo ara-nofo no tiana holazaina tamin'izany. Izany hoe olona toa taizana aretina toy ny hoe tosi-dra tsy milamina, misy diabeta sy ny sisa, ary ao anatin'izany ny fahanterana. Ary nambara tamin'izany ihany koa ny faharerahana ara-batana eo amin'ny olona iray, eny na dia ao anatin'ny fahatanjana tanteraka ary izy, dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe marefo ara-nofo ihany koa. Ary raha tsy mitandrina ireny olona marefo ireny dia tsy maintsy ho tratra n'ilay valanaretina ary dia sahirana voasitrana satria mazana dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe forme grave izay tsy tiantsika horenesina akory. Ary tsy eo amin'ny ara-nofo ihany nefa no misy an'izany hoe marefo izany, fa na dia eo amin'ny ara-panahy aza dia maro ireo marefo ara-panahy. Ary izany olona marefo ara-panahy izany olona osa malemy ara-panahy izany dia hita loza tokoa raha tsy mitandrina. Satria Jesosy tenany mihitsy ange no niteny hoe izao nahita ny satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Toa manambara izany filazan'i Jesosy izany fa tena manan-kery lehibe izany fahavalontsika izany. Hoy tokoa mantsy Jesosy hoe ny mpangalatra tsy ho avy raha tsy hangalatra hamono ary handringana. Izany hoe ilay fahavalo izay matanjaka tahaka ny varatra no indro fa hanafika hanapotika. Ary izay indrindra no ametrahantsika amin'ny fanontaniana hoe ataontsika ahoana tokoa re ny hanohitra ny devoly izay tena matanjaka nefa aza isika atao marefo ny fiainam-panahitsika. Averiny tonantrany fa ny tena fahavalontsika dia ny devoly, ilay fanahiny mirivotra. Ary fantatsika fa tena manana hery io fahavalontsika io, manana hery io devoly io, hery toy ny varatra. Ary dia io indrindra no mampatahotra ry havana, satria
raha manana ny heriny tokoa io fahavalo io, kanefa isika izay lasibany, isika izay azany dia tsy manan-kery hanoerana azy satria malemy marefo osa. Alefo sary an-tsaina ange ny zavanitranga tamin'ny Saoly mpanjaka sy ny miaramilany manoloana ny Goliaty, miorooro sy mangovitra sisa no azo natao, ary dia mihoatra lavitra noho izany isika manoloana ny devoly raha marefo ara-panahy fa tsy maintsy hozokainy tanteraka isika. Izao ange izy io isika sady efa marefo ara-panahy ka tsy afaka manohitra an'ilay fahavalo, nefa ihany koa marefo ara-nofo, tsy matanjaka ka afaka mandositra ka miataka aminy, ary dia tsy tokony ho taitra isika raha mitsipozipozy eny foana ny fiainantsika. Tsy tokony ho gaga isika raha tsy mety tafarina mihitsy ny fiainantsika, satria resy lavo matetika eo anatrehan'ny velam-pandriky ny fahavalo, marefo ny amintsika iray manontolo, ka na ilay ara-panahy no heverina fa matanjaka aza tena marefo dia marefo tanteraka. Ary eo indrindra no ilazana amintsika rehetra hoe io fiainana ara-panahy marefo io dia tsy hanavahana ny olona rehetra. Azo lazaina amin'izany olona rehetra izany ireo izay milaza azy ho kristianina, na mitondra etikety manao ahoana izy na manao ahoana, fa dia mety ho tratrany izany marefo ara-panahy izany. Fa ahoana moa no ilazana an'izany hoe marefo ara-panahy izany? Ny atao hoe marefo ara-panahy dia izay paikady rehetra alefan'ny devoly anampitena ny asa andavanandro, ny asa fanimpona, andravana ny tokantrano, aparofo ny fahasalamana, tofanahina mandrakariva eo amin'ny fiainana, dia mandaitra amin'ilay kristianina, mandaitra amin'ilay mpanompon'Andriamanitra avokoa, satria tsy matahotra azy ireo ny devoly. Tsinitsinina eo anatrehany mantsy isika, tsy manana hery hanoerana azy satria ianao ange ka farefy, ary faharoa ary ny farany dia potika tanteraka. Ary izay no tsy maintsy ilazana hoe mila mitandrina fatratsy isika. Ny anton'izany rehetra izany tsy ampivavaka, manalavitra mandrakariva an'Andriamanitra. Ary ambaran'i Isaia koa aza fa na dia hoe amin'ny andro fifadianareo aza hozy izy dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo. Tsy izay ve le vavaka miambahamba, tsy izay ve le vavaka aroro-paratsiana, ary etsy an-daniny dia vokisantsika sakafo tsy sahaza azy ny fanahintsika, ary ny loza ara dia sakafo feno loto, ary matetika sakafo misy poizina, ka mampatorina mahafaty ny fanahintsika mihitsy no haminatsika sy hamokisantsika azy. Ary dia ina no antenaintsika amin'izany mahafarofo ny fanahintsika izany? Hoy ny voalazan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny bokin'ny Timôteo, toko 2:17 sy 14 tapany voalohany hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra, ny fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Miandry an'i Jesosy Kristy. Ny fanatrehan'ny tompo tokoa mantsy no mitondra antsika ahery ara-panahy ka tonga ny finoantsika hiakatra ambony, ary tsy ho faharofo fa tena hitondra fanasitrahana tanteraka. Ohatra azo raisina amin'izany ange ilay vehivavy iray narary nandritra ny 12 taona. Azo lazaina ange fa lany tao anatin'ny aretina ny fataony rany. Fanasitrahana tsy hita nandritra n'izany 12 taona zany no indro fa nomeny Jesosy tamin'ny fanatrehany tao anatin'ny 2 minitra, ka nitenenany hoe anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Ny fananana finoana ambony izany dia manambara fiainam-panahy matanjaka fa tsy farofy. Ry havana, rehefa tsy ampivavaka ianao, rehefa manalavitra an'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy marefo izay ny ara-panahinao. Ary aza adino mandrakariva fa Jesosy ilay
namelona ny maty aza nge dia mbola naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina iray manontolo e. Vao maika ave izao sy ianao, manao ahoana isika raha oharina amin'i Jesosy? Ary dia mazava ho azy raha marefo ara-panahy isika. Adiny 3 ange ny fotoam-bavaka atrehan'ny kristiany isan-kerinandro e, rehefa alahady io. Mbola hifampitadiavana aza raha mihoatra adiny 2 izany adiny 3 izany fotoana izany. Mbola mitondra fahatezerana ho ansasany aza raha somary lavalava ny toriteny. Fa na dia fotoana faran'izay kely indrindra atokana hivavahana amin'Andriamanitra azy izany a, mbola mahavita tsy mifatoka tanteraka ao amin'ny fotoam-bavaka ihany raha kristianina. Mbola mivezivezy eto sy eroa ny sainy, mbola mitodika mijery manodidina ny maso, mbola miasa amin'izay miseho any ivelany ati-doha, mbola maro no milalao telefona. Dia ho gaga ve isika raha marefo ny ara-panahy? Dia ho gaga ve isika raha mbola voatafiky ny satana mandrakariva ka lavo mandavataona? Anika raha vao mivoaka ny trano fivavahana dia lavo sady amin'ireny karazana fahatezerana, fialonana na fifosana olona ireny. Mila voky vavaka isika ry havana, mila mivelona mivavaka isika, fa misy ange kristianina tsy ampy vavaka. Azo adika ihany koa hoe kristianina zara raha mivavaka e. Misy kristianina nge tsy mivavaka mihitsy raha tsy efa hihinam-bary e. Ary misy aza kristianina tsy mivavaka rehefa hisakafo satria ny ao anatiny mihitsy no efa tsy misy etaetany fitiavana mivavaka. Mivavaha mandrakariva ry havana ka aza mitsahatra. Vakio ary iainy ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany ny fanafody ampatanjakanao. Fanafody tsy hamparefanao ara-panahy. Fa hoy ny apôstôly Jakoba hoe ary amin'izany dia mareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazoany ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fefambiakaiky ny fiavian'ny tompo. Amen. Ivavaka sika tompoko. Dia raha tsy lazary voninahitra no mbola tolotra ianao ry Jesosy malala ny amin'ny fampatsiahivanao anay fa marefo ara-panahy izay. Ary zany mamparefo anay izany, mahosa anay izany dia tena mametraka anao itsinitsinina satria tady hery aty amin'izao tontolo izao zay, hery zay indray mitselatra fotsiny ary nefa hery mitondra anay any amin'ny fahaverezana. Anio ianao mampatsiahy anay fa mila mandany satana izay, mila miady amin'ny satana izay, mila tsy manana ny efa iraisana amin'ny satana izay, fa mila tanjaka ny fiainam-panahinay azahoanay mandany zany. Ary zany indrindra mbola iantsona ny anaranao hoe aza velanao irery izay fa fenoy ny fanainao masina izay, ibitsio isan'andro san'andro zay mba tena iaina am-bavaka, tena iaina amin'ny teninao ary azo hery amin'izany fanomponanao zany. Mankasitraka feny Jesosy, mankatelany amin'ny afatrao ary ampio izay mba hitahiry an'izany ary indrindra akatoan'izany vatsomenao anay zany. Ka raha makivaky an'izao tontolo izao izay, iaina amin'izao tontolo izao izay, ifanerasera amin'izao tontolo izao izay, raha hitahiry ny fiainanay ao anatin'ny vavaka dia ahery tokoa izay ka hivoaka mpandresy manana anao. Ireo ny mpanomponao izay miantso anao ankehitriny, nandre ny afatrao, aneho ny teninao foana Jesosy fa tsy ala aminazy ianao. Fa ianao ilay Andriamanitra manasosiny tsara indrindra no hitsodrano azy ka hiteny hoe ny fahasoavana ny eo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Dia ho anao rery any Jesosy ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra ary ny fitahiana sy ny fahatsarana omeo an'reto mpanomponao izay nandre ny vatsianao teto androany. Misaotra feny Jesosy eo. Alleloia. Amen. Dia mirary soa antsika mianakavy ry havana samy mitahy tompo.